Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falmerabantsika revako malala tratra ity Alatsinainy 7 ny volana Janoary ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky Isaia amin'ny Isaia 4:20 ny andiny 7 ka hatramin'ny andiny 1:20. Isaia 4:20 andiny 7 ka hatramin'ny 1:20. Amin'anan'i Jesosy. Fa ankehitriny Jehovah rainay ianao, izahay dia tanimanga ary ianao no mpanefy anay, ary asan'ny tananao izay rehetra. Aza dia tezitra mafy loatra Jehovah, ary aza dia mahatsiaro heloka mandrakizay masiny ianao, tsinjovy fa olonao izay rehetra. Tonga efitra ireo tanànanao masina, eny tany lava volo Ziona, ary efa lao Jerosalema. Ny tranonay masina sady mendrika, izay nideran'ny razana ianao dia voadotry ny afo, aravan'ny zavatra mahafinaritra rehetra. Ary mbola mahatsindry fo amin'izany zavatra izany ihany va ianao Jehovah? Angina va ianao ka ampahory anay mafy loatra? Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity boky ny Isaia amin'ny ity revako malala dia efa anatin'ilay 4:20 zany, dia efa andalam-piverenana avy any avaban'ny ny jiosy, ary efa ny Joda moa zany na zanak'Israely, dia efa eo am-panarenana ny firenena izy, ary dia miseho amin'ny endrika maro samihafa ny krizy izay lalovany eo am-panarenana ny firenena. Mova tsy zao amin'ny andro iainantsika izao. Amin'izao andro iainantsika izao dia saikare mandrakariva ny krizy miseho amin'ny endrika maro samihafa eto ambonin'ny tany. Tononontsika hoe misy ny krizy ekonomika, rehefa atao ohatran'ny tsy krizy ekonomika, tao krizy sosiala nefa atao tsy sosiala, krizy politika hoe mandalo olana ny demokrasia nefa atao tsy krizy politika ihany, fa krizy iny ny iainantsika ity ry havako. Ary to izay no aseho an'ity Isaia 4:20 ity, mandalo krizy zao tontolo zao. Mandalo krizy ny inona nefa? Inona ny endrika isehon'ilay krizy? Hitantsika mihatraika any amin'ny sosialy, miparitaka ny drogono, miparitaka ny drogue, rava amin'ny fiainam-pianakaviana, miamitombony mahantra. Ny fitombony mahantra miteraka fahavoazan'ny maha olona. Krizy ekonomika ve mibetsaka ny mahantra, miena ny fari-piainan'ny olona, mibetsaka nelanelana eo amin'ny tany mahantra sy ny tany manan-karena. Krizy ara-politika ve toa ohatrany tsy milamina, mikorotana ny fitondram-panjakana arisy ary sy manahirana fifandimbiasam-pahefana isaky ny misy fifidianana. Fatatsika na tany Brezila farany teo azy, fatatsika ny tany États-Unis farany teo, toa ohatrany misy olana manera-tany. Maika mofo eto Madagasikara izay tsy milaza miara-mahita, fa hitantsika ny krizy miseho amin'ny endrika maro samihafa. Fa zao revako malala, mampametram-panontaniana. Inona marina ilay krizy? Misy mpanoratra frantsay anankiray, antsoina hoe Edgar Morin, izay mpanoratra sociologue amin'izao andro antsika izao izy. Edgar Morin dia isan'ny mpieritreritra mpisaina, asa rehefa ndramaky ny bokiny ianao, fa misy zavatra betsaka tantarainy ity mpanoratra ity. Asa mbola misy fotoana angamba iresahantsika azy kely anatina fampianarana. Agnostika izy, tsy kristianina akory izy, tsy hoe, fa ny fomba fijeriny zavatra dia tena mamperitreritra mihitsy. Misy nanoratra boky mpanao lahateny isan-karazany izy, fa izay azavainy raha manazava ny tony ataontsika hoe krizy iainantsika itony izy, ampifandraisina amin'ny tony Isaia tony, dia maneho izy fa lalina dia lalina ny endriky ny krizy iainantsika ankehitriny. Ary zany krizy iainantsika ankehitriny zany dia krizy asehony amin'ny teny hoe complexe, zavatra mifandray amina zavatra maro isan-karazany.
mifandray amina toe-javatra maro isan-karazany. Tamin'ny taona asa atsika nianatra ny ady lehibe faharoa tany amin'ny classe de première any amin'ny taona firy zany any amin'ny taona valopolo anoany dia ny classe de première ny taona voalohany zany no mianatra ny ady lehibe faharoa ny tantara. Dia napetrehitra ny tenin'ilay physicianina jiosy amerikana antsoina hoe Albert Einstein zay ny teny manao hoe raha vao nahita niditra tamin'ny vanim-potoanan'ny atomika isika, vanim-potoanan'ny hery atomika isika, de ny teny izy manao hoe mila miova saina izao tontolo zao manomboka zao, mila miova fijery izao tontolo zao, fa hanova ny tantaran'izao tontolo zao, iova ny fijerin'ny olona, ny fiainana, ny fomba fitondra raha maro samihafa aorin'ny ampiasan'ny olombelona amin'ny fotoana idiran'ny olombelona ny ataontsika hoe rivotry ny hery atomika. Dia hitatsika zany rehavako malala fa nanova ny lafiny maro tao amin'ny fiainana teto ambonin'ny tany ny tsofoan'ny hery atomika teto amin'izao tontolo zao. Fa mihoatra lavitra no zany rehavako malala raha toa ka mijery mihitsy tokoa isika, inona moa nanomboka tamin'ny taona 90 na alokely na ariana kely, inona moa tena nanova mihitsy ny fomba fisainan'ny olona nanoatra ny tahak'izay mety ho nidiran'ny hery atomika araka ny teny Albert Einstein ka nanova fisainana. Ny ila nanova ny fisainantsika ny atrika ny fiainana de zao rehefa ko malala ny firongatry ny ataontsika hoe fiovan'ny antsoina hoe communication, ny fidiran'ny internet, ny Facebook sy ireo tambajotra ara-tsosialy isan-karazany na inona de io no nanova ny fisainan'ny olona. Ary marina ny teny Edgar Morin fa mifandray amina lafiny zavatra maro samihafa ary complexe, sarotra sy manahirana ilay krizy ainantsika ankehitriny. Ary anankiray amin'izay ijerevako azy rehefa ko malala zay ampahirezana antsika de zao ny fidiran'ny Facebook, ny fidiran'ny firoborobon'ny internet, io tsy azontsika ialana. Fa mila toe-tsaina vaovao, mila fomba fisainana vaovao, mila fomba fanabeazana vaovao, mila fomba fitoriana filazantsara vaovao, ateraka zany rivotra vaovao zay iainantsika zany. Indrisy anefa fa betsaka amintsika ny tara, betsaka ohatra hoe ny fiangonana, mpitoro ny filazantsara, de indraindray tara ilaozana zany toe-tsaina zany de manjary tsy mahefa na inona ao anatin'ilay krizy zay iainana. Rehefa malala inona n'ilay krizy raha ohatra ka jerena amin'izany zavatra maro samihafa zany, raha jerena amin'itony boky ny Isaia-paminany tony, satria ny Isaia-paminany eto de milaza ataotra ny krizy ekonomika li satria mahantra zahay, rava ny taninay, to krizy environnemental araky ny tontolo iainana le izy to simba daholo ny zavatra mahafinaritra nefa izay, to krizy sosiala le izy mitrombony matra, hitantsika amin'ny boky ny Isaia zany fivovirana avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely. Fa rehefa mamaky itony Isaia 4:20 tony sika rehefa ko malala de hoy ny Isaia 4:20 manao hoe krizy ara-panahy, krizy spirituelle no iainantsika amin'izao vanim-potoana zao. Miaina amina krizy ara-panahy sika, miaina amina krizy izay latsapaka isika, endrika isehony ihany, ny ekonomika endrika isehony ilay krizy ara-panahy, ny olana amin'ny demokrasia ara-politika, ny olana amin'ny lafiny ara-tsosialy, ny olana amin'ny lafiny ara-politika. Fa dio ambarany Isaia-paminany rehefa ko malala, hangina va ianao ka hampahory anay mafy loatra, aza tezitra mafy loatra Jehovah, aza de mahatsiaro eloka mandrakizay, masiny ianao tsy njovy faholonao zahay. Krizy spirituelle, krizy ara-panahy no lalovany zao tontolo zao. Ary nay Madagasikara koa rehefa ko malala de tsorina fa krizy ara-panahy, krizy ara-panahy amin'izao taonjato fa 910 fa 2020 zao, de ohatra mbola miaina amin'ny taonjato fa 910 ihany sika, mbola fifandonan'ny neti-paharazana sy ny fifandonan'ny vavahana kristianina,
mbola fifandonany ny toetsaina volavolain'ny fanompontsampo sy ny toetsaina volavolany vahana kristiana, mbola zany ihany ny orana henantsika kehitriny. Afaka malala ndahoaritsika amaly ny fanontaniana raha izay arany krisy, raha krizy ara-panahara no mahazo ny firenena, raha krizy ara-panahara no mahazo izao tontolo zao, de inona ny amaliany Isaia azy amin'ity zay atoko fahavalabenimpolo ity? De hoy ny valo teny manao hoe ankehitriny Jehova rainay ianao, andininy fahafito, izahay tany manga ary ianao ny mpanefy anay, asan'ny tananao izahay rehetra. Le avako malala ny valo tenin'ny krizy ara-panahy voalohany indrindra de izao ny fiovan'lay olona, fiovan'lay maha olona feny mihitsy, fiovan'lay ny fivampo, ny fiovan'ny ny aty fanahin'ny olombelona mihitsy no miola miova. Zay le hoe tany manga nge zay Andriamanitra, tany manga zay fa ianao ny tena izy, ianao ny mpanamboatra anay, ianao ny mpanefy anay, tany manga zay. Le afaka malala tena ny fivan'ny ataontsika hoe olombelona, fivan'ny toetsain'ny olombelona, fivan'ny toepon'ny olombelona, fivan'lay ataontsika hoe humanité, ny fivan'ny olombelona ray manontolo mihitsy, ny faneken'ny olona iova ny mamany vahaolana rehetra. Mety ho sarotro zay araka ny tenin'ireo mpandinika ny fiarahamonina maro samihafa, fa tsy maintsy atao ry avako malala. Raha tsy zany dia ho levina miara-devina am'izao tontolo zao ny olombelona eto ambonin'ny tany. Mety kivitsika hoe ngamba tsy ho tafarina tsony zany, ahoana ny fomba anamboarana an'izany, ahoana ny fomba anamboarantsika olombelona indray, ahoana ny fomba amin'ny zavatra efa nosombany ny fahotan'ny olombelona, ny tontolo iainana efa simba, ny fihavanana efa simba. Ravako malala rehefa sendra mandeha amin'iny lalana ataontsika hoe asianao raha masina amin'iny lalana anelanelana kadidratombo sy ny lalana makany Ambohimanambola, de amin'ny akavanandalana, amin'ny akavanandalana raha mitsofoka dia kadidratombo zany de misy malagasy zay nanomboka tamina asa tanana tsotra. Fa raha sendra mandalo anao de sendra mahita an'ilay vokatra de ka mijery ny fitantarany, de izao malagasy mpanao asa tanana niainga tamin'ny fatim-by, niainga tamina fatim-by, fatina barika, fatina tôla, fatim-by isan-karazany, ary angoniny daholo ny karazana fatim-by, ary mbola mividy zay fatim-by entinao azy izy, na barika io, na zerikanina vy io, na zay hoentinao aminy ao, na jantina pneu-na fiarakodia io, na inona de hoentinao aminy ao, de vidiny. Fa rehefa miverina ianao aty aoriana ka mijery lay salle d'exposition na lay efitrano fanehoan'ny asany, de variana ianao fa ilay fatim-by de manjary vita abat-jour, vita veilleuse, lay fatim-by de manjary haingo-trano mahafinaritra, lay fatim-by de manjary lasa zavatra mahafinaritra, manaitra ary manana endrika, ary tsy tonga any anaty fako fa tosa tonga mipetraka eny amin'ny latabatra ary amin'ny efitrano mihaja, niainga tamin'iny fatim-by iny. Zany revako malala Andriamanitra ko tahaka zany, ny ahitana hoe génie ny olona anankiray rehefa ko malala, ary zay no atahanao mahagenie an'Andriamanitra. De izao raha olona tsy raha olona to de ario an'iny fatim-by atao iny andany iny atao vomitsonika, atao zavatra vaovao, fa ny ahafantaranao fa génie manan-tsaina, manana mena fanomezam-pahasoavana le olona, de izao tsy mampaninina azy miainga amin'iny korotan'iny, amin'iny ratsy iny, ary manome endrika vaovao an'iny. Tsy variana manome tsiny manao eka fatim-by angety io ve iety, ario an'io, efa tsisy ilana azy tsony io, tsy ry avako malala. Ny ahafantarana fa tena manan-tsaina, endry manam-panahy ny olona anankiray, de izy afaka miaingana de ao anatina korotana ary afaka manome endrika na de ny korotana sy ny zavatra tsy milamina ary, de mety ho vitany manome endrika. Ary zay no ahafantaranao fa tena artiste lay olona nanao azy ohatra, fa artiste lehibe, fa tsy hoe artiste kely ka hainy mamadika ny zavatra zay heverina hoe tsisy ilana azy tsony, manjary lasa mamiratra. Manoatra anao zany Andriamanitra ry avako malala.
ain'Andriamanitra ny manamboatra anao. Na inona zavatra nisomban'ny olombelona, na inona zavatra nisombantsika teo amin'ny fiainantsika, na inona zavatra niravoravatsika satria tsika mpanota, tsy mampaninona an'Andriamanitra rano, tsy mampaninona an'Andriamanitra, fa hain'Andriamanitra miainga amin'ny korotana nosombantsika io, hain'Andriamanitra manarina ny zavatra nompitehantsika io. Zay natao hoe famonjena, zay ny dikany hoe famonjena. Raha tsy zay tsy famonjena izy. Ary revako malala naseho ny Isaia mpaminany izy manao hoe tany manga ange zahay, zava-pony zahay, enao no manefy anay, afaka manome endrika anay ho tsara tare. Fa inona moa zay tany manga? Revako malala ao anatina Kristy tsika, de inona ampianarin'ny Isaia atsika? Ao amin'Andriamanitra no ahafahantsika miarina. Izy afaka manome endrika vaovao ny olombelona, afaka manome endrika vaovao ny fiainanao, na inona faharavana, na inona tsy nety, na inona olana de zao ny voalohany indrindra de zao ny fiverenantsika ao amin'Andriamanitra. Ny krizy zay mety ataontsika nelanelany eny de zao fieritreretantsika fa toe-karena ny olana amin'io hoe tsy tsy toe-karena ihany io. Ry havako malala sosial fe nazarainao vola amin'ny karena mandifotra azy ary ny olona de zao rehefa tsy miova ny toe-tsainy de zao ny eo ihany io, tsy maharitra akory. Fa ny faharoa ry havako malala asehony izay ampaminany eto de zao hoy izy manao hoe krizy ara-panahy io, ny fiovan'ilay olona mihitsy, ny fanekeny ampiditra an'Andriamanitra ao anatin'ny fiainany mihitsy ny vahaolana. Fa rehefa zay de zao nalahatra Isaia mpaminany ary ny lahara-pahamehana, ny olona aloha voalohany ozy ny fivampon'ny olombelona, ary ny faharoa de zao ny fametrahana ny an'Andriamanitra. Mandahatra eto Isaia mpaminany hoy izy 1:7, tonga efitra reo tanànanao masina, tany lava volo ziona, lao Jerosalema. Zany hoe raha ohatra ka mijery an'io amin'ny saina mazava ianao de hitanao fa mifanao ambaratonga io. Lay fiovan'ilay olona zany rehefa nandray an'ny tompo izy de miatraika eo amin'ny manodidina azy. Rehefa miova lay olona, miova lay fon'ny olona, miova lay fanahin'ny olona, manaiky volavolain'Andriamanitra izy de miatraika eo amin'ny fiainany zany. De zao inona ny tenen'ny tompo voalohany, inona ny tenen'ny Isaia voalohany indrindra? Tonga tany efitra ozy ireo tanànanao masina, zany hoe tonga mibanjina voalohany ny tanàna masina izy, zany hoe mibanjina voalohany ny an'Andriamanitra izy, mibanjina voalohany lay tanàna masina izy, zany hoe ny lafin'ny ara-panahy. Jereo tsara fa rehefa nanarina ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana Andriamanitra de nanomboka teo amin'iza, nanomboka teo amin'ny Ezra, zay vao niditry Nehemia. Zany hoe ny fanarenana ny ara-panahy, ny fanarenana lay fivavahana, fanarenana lay fanompona an'Andriamanitra. Rehavako matetika tenentsika foana ny teny hoe réforme, fantsiana, eny zava-dehibe zany rehavako malala. Fa mihoatra lavitra noho zany ny tian'Andriamanitra ianantsika, ahafahantsika miatrika ny krizy de ny fiovampontsika zay manjary miatraika eo amin'ny ara-panahy, eo amin'ny ara-panahy ny fiombonana, zany hoe lay fiangonana mihitsy. Rehavako malala rehefa nandray ny tompo ianao ka niova, rehefa nandray an'ny tompo ianao ka manaiky volavolain'ny tompo de zao manaiky anamboatra ny tanàna masina izy. Ninona zany? Ny fiangonana izy. Manjary fiangonana vavolombelona, manjary fiangonana mitory ny fitiavan'Andriamanitra, manjary fiangonana mitory ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao rehefa novan'ny tompo ny olona anankiray, na novan'ny tompo zao tontolo zao, novan'ny tompo ny fiarahamonina de zao io fa miatraika ao ziona. Rehefa miteny hoe ziona itsika rehavako malala dia milaza toerana kelikely zany izay misy ny tempoly sy ny lapa-panjakana. Zany hoe ninona zany ny fitatanandraha raha-panjakana, ninona zany ny fomba fiasa, ninona zany zay vao miatraika amin'ny resahantsika teo hoe politika, ekonomika, sosialy. Ary ny fahatelo izy manao hoe rehefa lao Jerosalema, zany hoe dikana fahatelo ao arinana zay ndray rehefa manarina ina le Jerosalema, lay tanàna lay fonenana,
manjary madio, manjary azonenana, manjary lasa tanàna mahafinaritra. Afaka malala manomboka amin'inona zany ny famahanany Krisy raha ao amin'izao. Rehefa tsapantsika fa Krisy ara-panahy io de ny fiverenantsika amin'Andriamanitra. Hanamboaran'Andriamanitra ny fiainam-panahintsika ao anatin'ny fiangonana, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fiaina mahasarobidin'ny vavaka, miatraika amin'inona rehefa avy eo, miatraika amin'ny ekônomia, ny fanamboarana ekônomia, ny toe-po, ny fitantanana, miatraika amin'inona rehefa avy eo amin'ny tanàna honenantsika, amin'ny fitantana, amin'ny manodidina antsika. Ary mbola teneniny ara de zao miatraika amin'ny fiainany tsirairay avy mihitsy. 10 ny tranonay manjary tonga miatraika amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ary rehefa mita raha izy manao hoe manjary inona, manjary tonga mahafinaritra lay zavatra rava. Zany hatra amin'ny fialam-bolonay, ny zavatra manodidina rehetra. Rehefa ko malala rehefa miova fo ny firenena, miova fo ny olona, azainy ty ny zanak'Israely angatahana amin'Andriamanitra eto manao hoe tompo meteza anova ny fonay. Rehefa manaiky ovan'Andriamanitra ny fotsika, miantoraka amin'Andriamanitra etsika ka tsy mitady fanazavana hafa hoe zao no mahatonga ny Krisy eto ambonin'ny tany, raha anona mahatonga ny Krisy eto ambonin'ny tany, fa ny tsirairay avy no mahatsiary hoe zahay Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely eto de ny teny manao hoe zahay rehetra mahatonga ny Krisy eto amboniny ty bola-tany omenao anay ty, de miara-miverina aminao zahay, de amboarin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, manomboka any amin'ny lafiny ara-panahy, mitraika amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy, mikisaka amin'ny lafiny isa-tokantrano sy isam-patan'olona, miatraika rehefa avy eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny manodidina rehetra. Afaka malala lay Jesosy Kristy eto amin'izay efa nyteny manao hoe indro avao ziko ny zavatra rehetra ny hanavao ny fiainantsika, ka isokafan'ny masom-panahintsika na eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka hamantarantsika manao hoe tompo, inona moa ny fototrolana eo amin'ny fiainako, inona ny fototrolana mahatonga tahaka izao, de isokafan'ny tompo ny masonao ka afantaranao manao hoe ny eloka atsika, mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, fa ny vahaolana de zao ny ara-panahinao manahoana aloha. Fa rehefa milamina ny ara-panahinao, atomboy amin'ny ara-panahinao ny zavatra rehetra, de ny tompo mampahiratra ny masonao. Ivavaksika tompo misaotra anao noho ny amin'ny soratra masina zay azonay novakina manazava aminay fa mandalo olana zao tontolo zao, olana tsy vaovao aminao fa olana efa nilalova ny firenena nofidianao anary fotoana ny lasa zay, ary ny vahaolana de efa nomenao fa zahay no misarasara, tsy manaiky ny vahaolana omenao zahay. Maditra zay tompo ny sainay, ny fahalalanay, ny fahaizanay mitantana ny heverinay ho fototra mamany olana, fa tsy ny fibebanay, tsy ny fametrahanay anao Andriamanitra pahary anay ka mamolavolanay. Tompo avaozy zahay, amboary ny fomba fijerinay ary amindro fo zahay. Zao alina izao dia mampahirizanay tompo, alin'ny fagnotrana, alin'ny fisarahana, alin'ny adilà, alin'ny fifandonana, de mivavaky zay tompo, sokafy ny masom-panahinay, ahita ny fahazavan'ny tavanao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay, avaozy ny fanoloran-tenanay hitoeran'ny fahazavan'i Jesosy zanakao. Mivavaka ho an'ny tanindrazanay zay, mivavaka ho an'ny firenenay, mivavaka ho an'ny ankohonanay, mba hiatraika eo aminay ny fahazavan'ny tavanao, ka ho tsapanay fa ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay, ao amin'i Jesosy zanakao no ahafahanay miaina ao anatin'ny fifaliana. De mametraka ny fiainana tsiray avy am-pelantaranao zay tompo, aoka ho takatra efa Andriamanitra tianay ianao, ka ianao manamboatra ny fiainanay ho mendrika sy mahatsara anay hatrany. Misaotra Jesosy. Amen.